hafatra kely ho an'ny ankizy sy ny lehibe mba handavirariana ny fanabeazana. Olona manana ny safidiny anie ny ankizy tsy robot reo. Hiditra anatin'ny 3 volana farany tsika mitaom-pianarana torohevitra ho an'ny mpianatra aloha zany a. Tena fifantohana amin'ilay fianarana. Ilana fikirizana sy fandavan-teny zay. Aleo azy ny fo maraina kokoa satria ny saina sy ny atidoha milamina, nanana fitsarana no afaka handray. Ilaina ny fitaovana teknôlôjia fa isika koa dia natao hifehy azy, hampiasa azy amin'ny zavatra mahasoa fa tsy ankina aminy. Fa raha vao miankina aminy tsika dia tahaka ny zava-mahadomelona rehetra, ohatrany hoe tsy mahazo aina ianao raha tsy mampiasa an'io, na dia efa tokony hianatra sy tokony hatory azy. Tena mampahomby ny fanabeazana teo amin'ny fanandramana hita ny fisian'ilay hoe fifanankalozana, fifandraisana tsara. Zavatra efatra no azoko tsoahana. Zavatra voalohany aloha zany tena ilain'ny ankizy ny faneho-pitiavana aminy, fa rehefa mahatsapa fitiavana izy mora aminy mandray ny zavatra resanao aminy. Zavatra faharoa firesana sy ny fiainona ny ankizy. Fahatelo dia ny fananana faharetana, ary ny fahaefatra farany zany dia zao hoe ilana fahalalana ny fanabeazana. Ny fahalalanao ny toetra ny zaza. Ny farafahakeliny izay tenentsika hoe toetra ny zaza tokony ho fantatra izay dia nandritra fotoana marobe zany nandalina nianatra ny io fa mandrakity androany mbola mikaroka foana. Tsy ny ray aman-dreny tsy ny mpampianatra ihany anie manabe daholo anie ny namany ny ankizy, manabe ny arabe, manabe ny ainao manjery sy ny rehetrarehetra. Raha vao tsy tapapetraka ilay fifandraisana tsara ato tokantrano zany dia zao le any ivelany tena enon'ny ankizy. Tena manampy betsaka amin'ny fanabeazana le fisian'ny fifanankalozana, le hoe za miteny, za miresaka, izy koa mba maneho ny heviny satria olona manana ny safidiny anie ny ankizy, tsy robot reo. Faneho-kevitry ny ankizy na ny tanora tsy midika hoe tadavao ny ray aman-dreny fa hajaina izay olona mifampiresaka aminao zany.